Tranga vaovao 5 isa izotra amin'ny fihibohana fahadimy ve mpitondra fanjakana tena mahalala izay andrasany vahoaka aminy ve ho ny etsiky ny mpitondra fivavahana. Député Rodin nanolotra tablio andro mpianatra mipetraka amin'ny tany. Finaritra tafaraka aminao indray tompo kilasy tomboko vavy atao anatiny ty fampalalam-baovao ny MBS amin'ny ty takarivan'ny Sabotsy 9 Mey 2024 ity. Manasanao ampitiavana ampanajana ihany koa ny fampalalam-baovao ny MBS hitoetra hiaraka aminay hatramin'ny farany tahaka ny mahazatra dia nitatitra mahakasika ny coronavirus eto Madagasikara no antsika manomboka ny vaovao. Hatreto dia anisan'ny nahataitra ny maro satria dia 5 ny tranga vaovao an'ireo olona mitondra ny tsimokaretina eto Madagasikara, tafakatra 320 ireo olona mitondra izany tsimokaretina izany eto amintsika hatramin'ny sy ny aretina teto. 70 kosa ireo olona mbola maneho ny fitsaboana eny amin'ny tobim-pahasalamana raha toa ka 3 ireo olona tena ahina ny fahasalamana izany hoe marary mafy eny amin'ny tobim-pahasalamana amin'izao fotoana izao. Roa kosa ny olona nahita fahasitranana izany hoe 710 ireo olona sitrana amin'izao fotoana izao. Fanoizantsika ny vaovao dia ny vaovao mahakasika ny hesiky ny mpitondra fivavahana eto Madagasikara. Nivoaka tamin'ny fahanginana izy ireo androany ary namoaka fanadihadiana tamin'ny alalan'ny tabazotra Facebook ny manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Ny andindinin'izay hoentin'ny Mathieu Prince avetrany. Ny hevitra rehetra dia orin'ny fisainana ary ny fahaizana mandamina tsara no entinao miady. Oabolana faharoapolo andiny vaovalo ambin'ny folo. Misy fanapahan-kevitra maro tsy mazava mihitsy hoe inona ny antony fa dia manatanteraka fotsiny ireo mpanatanteraka baiko ary hita fa ny vahoaka trano no mizaka ny vokany. Mifanizina ny mpivarotra sy ny mpiantsena ny Isotry, Analakely, Anosbe. Mifanizina ny olona milahatra tosika manerana Antananarivo ary tsy misy tsiny ny vahoaka izay efa mahatra raha teo zany. Fasakanana miaramila mitapediana ny tsenan'ny Komma, ny tsenana ny Ravoangy, Mamasina. Maro ny manome tsiny nefa eto ambonin'ny tany dia ny mpitondra no mampiseho fa tsy manaonao foana fa manana antony mitombina eo imason'ny entiny amin'ny fanapahan-kevitra no raisiny rehetra. Sarin'ny Korea Avaratra no hita n'aiza n'aiza eto amintsika. Tsy misy fifampiresahana, tsy mila fanazavana, tsy mila fanakianana fa miaramila mitambaso ny valin'ny fanontaniana rehetra ary vonina mely izay tsy manaiky. Ny fanivaivana ny vahoaka, ny fampitahorana azy dia eo ambanin'ireo izay mihevitena fa manana ny fahefana na eny amin'ny haino-vakijery na eny amin'ny arabe. Hoentina maka izy ity fireneny ity Fierovana an'iza no tena lahara-pahamehana eto, toa ny fampitahorana ny tena manara-penitra. Marina fa misy ny valana retina nefa tsy izao ve ny fotoana ampisehoana fa zay marary andrianina. Lazaina fa mafy loha ny vahoaka nefa iza ny nampianatra azy ianao izany. Ny fankataovan'ny vahoaka dia azo avy amin'ny fifidianana nanjakan'ny fahamarinana fa tsy amin'ny fandrahonana anasazy azo toy ny zazakely. Ny tena fototry ny fahendrena malagasy dia tahotra an'Andriamanitra ka ny avian'ny fiteny hoe Andriamanitra tsy andrinareo andrinay na hoe azany loha samangina ny jerena fa Andriamanitra tapony loha. Manjaka ny kolokolo na dia amin'ny fizaranareo fanampiana aza. Ka misy olona tena sahirana nefa tsy mahazo izany. Misy ireo olona manan-katao indray no milahatra fanampiana. Tsy fahadisoana ny mitady izay hahafaly ny vahoaka sy ny asoa azy. Aroa ny fahendren'ny soratra masina ho an'izay mitady izany. Raha mihamaro ny marina dia faly ny vahoaka, fa raha ny ratsy fanahy no manapaka dia misendy kosa izy. Oabolana fa 20 andiny ny faharoa. Fa tamin'ity herinandro ity dia nisy nanao sesilany ny olana momba ny fanabeazana tany amin'ny distrika Anarivon'ny Mamo iny. Manoloana ny olana sedrain'ireo mpianatra hanala ny fanadinana BEPC ao Ambohimanandray dia nitondra vahaolana mahakasika an'izay ary nanome fanampiana ho an'ireo mpianatra ireo nisy olom-baomboaka ny Madagasikara voafity tamin'ny antokotiko Madagasikara atao amin'ny distrika Anarivon'ny Mamo. Mitatitra ny vaovao mo Germaine Menjanahary eo amin'ny rindra-tsary ny toky raha maro lahy. Tamin'ny taona 2022 dia nisy contrat nataon'ny orinasa mpitrandraka ditikazo ao Ambohitrandrina. Dia tao anatin'izay bokina ndraiky izay zany ilay orinasa anamboatra salle anankiroa eto amin'ny CEG.
rehefa nanontaniana zany ny mpanolontsaina dia tsy nandalo nyrotsaka atao amin'ny commune le vola nomen'le orinasa K1 fa noraisy ny be ny tanàna mivantana dia izy no ny tsinjara azy hoe anao an'ity zavatra ity hatramin'izao zao a 2020 mbola tsisy vita ny zavatra eto aminay. Izay no fanazavan'ireo ray aman-drenin'ny mpianatra momba ny fanamboarana ity sekoly ity. Samy sahirana avokoa na ireo mpianatra na ny ray aman-drenin'ny mpianatra noho ny tsy fahavitany izao sekoly izao. Verina ity amin'ity toerana ity Ambohimanandray androany fa matolaka izy ireo tsisy vola hoarina amin'izao hoe anao table banc fa mifahalalana fa mipetraka amin'ny tany lekizy mipetraka amin'ny moelon zay ny nanaovana ny table banc ipetrahanako izy ireo ianarany fa tsy lefitra anankiray nentinareo taty nasio tany amin'ny sary ka hoe mianatra sy tsara tarehy daholo na ty ohatra ny any Antananarivo a ny any efitra ray tsy mahavita troisième manampatonga ny ankapy seconde fa tsy tirery a mbola ho hitanao manaraka ao be dia be isorana be dia be président Ravalomanana mba tehaka be fa izy niantoka ny camion nanatitra an'le table banc reto taty androany. Mpianatra anala fanadinana BEPC miisa 300 no mianatra amin'ity efitrano ity. Tsy maintsy zaraina roa izy ireo ho fanajana ny iray metatra. Ny fandraisana andraikitra mivantana tahaka izao no takiana amin'ireo mpitondra fanjakana. Aiza nefa izy ireo misy miaino ve ny fitarainana atao sa zary lasa antso anefitra? Zava-dehibe tokoa anay Fram ray aman-dreny mpianatra ny fokotany eto amin'ny fokotany Ambohimanandray no namezanao zao table banc zao tafitrano tsy mitafy zao ny table banc tsisy ao dia mba angatany aminareo fanjakana mba jereo zahay aty ambanivohitra fa tena mijaly ny mpianatra mijaly ny mpampianatra na izahay ary hita misahirana mihitsy satria ny zanakay tsy ampy ny ora ianarany. Miasarotra ny raharaha eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao tsapa ho miareraka ny vahoaka manoloana izany indrindra dia velotaraina ihany koa ny olona ny amin'ny fiatrehana indray ny 12 andro manaraka ny amin'ny fiatrehana ny amehana ara-pahasalamana eto amin'ny firenena. Ny andinindin'ity vaovao ity izay eo amin'ny rindran-tsary ny tahiry ny aina. Androany no mifarana indray ny andihan'ny faefatra amin'ny amehana ara-pahasalamana. Andrasana izay ho tohin'ny raharaha fa raha ny antotanisandroany aloha dia azo sainina avy hatrany ny fanapahan-kevitry ny filoham-pirenena fa dia isy fitohizany ity amehana ara-pahasalamana ity. Asa raha fifandry finjavatra na akory fa isaky ny farana ny fepitoana amin'ny amehana ara-pahasalamana dia miakatra be ny isan'ireo olona mitondra ny tsimokaretina. 12 izy ireo tamin'ny romelasa teo. Ny 13 Mey dia nanapa-kevitra ny filoha fa dia ito ny fihiboana na amin'ny ampahany aza saingy narahina fepetra hafa fa mahazo manohy ny asany rehetra saingy amin'ny fotoana voavetra ihany. Nandritra izay 12 andro izay dia niaka nidina trano ny isan'ireo olona voatily ka nitondra ny tsimokaretina. Nampitomboana ny fepetra tamin'ny fahafantarana fa miakatra izay tsy izy ny isan'ireo marary na teto Antananarivo na tany Toamasina any ka najanona ny fahazoana mivezivezy. Zany hoe nahato ny fidirana sy ny fivoahana nalamanga atsinanana ary mahatsiatra ambony. Androany dia tafiakatra 17 ny isan'ireo tranga vaovao. Samy nanao fitiliana ny Centre d'Épidémiologie Charles Mérieux izay nahita tranga 420 sy ny Institut Pasteur izay nahita tranga 120. Nisy olona 420 mipetraka eny Manaritsho isotry no indray voa. Pozitifa ihany koa ny diny tamin'ireo fitiliana 120 naverina. Vaovao Mbs Sabotsy Maly dia tafiakatra 370 zany ny voan'ny Covid-19 eto amintsika androany. Tena tsy fotoana ny fifanomezantsiny tokoa izao saingy tsy hainy tsy menomenina. Toa mitombo hatrany mantsy ireo voan'ny coronavirus na dia efa manana ny tambavy CVO sady miaro no mitsabo azy isika. Vokany, sepitra ny orinasa, sepitra ireo mpivarotra amin'ireo tsena malaza toy ny tsenana Laropi, tsenany Mamasina, tsenany Komma 17 hektara, tsenany Ambodin'ny Sotry. Sepitra ireo mpandraharaha, sepitra ireo mpisehatra amin'ny fizahantany, sepitra ireo mpisehatra amin'ny fifamoivozana, sepitra ireo eo amin'ny sehatra ny fampianarana. Raha kapoka dia sepitra ny fihiboana ny vahoaka iray manontolo. Andrasana ny vahaolana maty-paika, vahaolana tsy mioeraoera hoy ny fitenin-jatovo ka tena hipaka amin'ny lafiny sosialy sy ekonomika. Hitondra rivo-baovao an'ny firenena.
vahaolana tsy hanatsarana endrika ny mpitondra amin'izao tontolo izao fa vahaolana hanatsara ny fahasalamana sy ny posin'ny vahoaka malagasy. Madagasikara aloha mantsy vao izao tontolo izao. Fa ho an'ny vaovao amin'ny tontolon'ny sehampiariana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao dia velotaraina ihany koa ireo mpivarotra amina tsena vitsivitsy eto Antananarivo izay voakasiky ny fepetra ny raisin'ny fanjakana amin'izao vanim-potoana ny ame anara-pahasalamana izany. Anisan'ny nanao fanadihadiana teny ambodin'ny sotro teny moa namanay mpanao gazety Nory Fitiavana sy Tahiry Niaina. Miara-ny fepetra amin'ny tsy tokony azo ivarotana ireo mpivarodamba etsy ambodin'ny sotry. Tsy mankasitraka ity fanidiana ity izay baiko avy amin'ny fitondrana ireo mpivarotra noho ny anoanana izay efa iainan'izy ireo no antony. Lavitra daholo zay na fireo entanao dia izy tsisy dia voatery reo tsy maintsy mangalatra mivarotra kely. Izay tapakandro tsy ivarotana izay mihitsy ny problema amin'ilay izy. Efa nanomboka tamin'ilay confinement voalohany izy zany dia efa tsy mandeha amin'ny lohan'ny intsony ny fivarotana. Dia androany izy ny tena tapaka tanteraka. Ka ny zavatra tena mampalahelo zany dia ohatrany hoe fehezana foana zany ilay vahoaka madinika hitadiny hanina ho an'ny isan'andro e. Fa izay zany zavatra tena ilaina amin'ny fanjakana zany tsy vahaolana zavatra potimotatra zao ny tadiavina fa vahaolana maharitra ka mangataka zany izahay mba hivarotra le mpivarotra sy ny mpividy koa zany mampiasa an'ilay lamba tokony hampiasa an'ilay lamba. Averena amin'ny lohan'ny foana zany le fitadiavan'ny vahoaka malagasy fa mijaly loatra izahay nitadiny hanina ho anay. Ny fanampiana indrandraina tsy erozy mifitavan'olona amin'ilay fanampiana. Misy mahazo, misy tsy mahazo. Sotraretina ohatran'isa zany ny mahazo dia sotraretina ohatran'isa ny tsy mahazo. Tena zava-doza amiko satria ireo mpivarotra no mpividy zavatra amin'ilay tsenako dia lasa zava-doza amiko. Zay mitety tsena ny asanay dia tomobile andehananay hivarotra tsy misy fatapaka. Ny lamba koa zany tena mba hivozany ato ambodin'ny sotry satria tsisy angalanay lamba ho zairina. Mpivarotra manodidina ny arivo no velotaraina amin'ity zava-misy ity. Efa hatramin'ny efatrora maraina no nisy ny fandroan'ny mpitandro ny filaminana ireo mpivarotra izay mbola ninina noho ny fitadiavany. Ny fanampianana mendrareo tsisy tonga ny etraika tany amin'ny vahoaka fa ny filopoko tany izay miatraikitraika amin'ilay izy ny fianakaviany nahazo. Nefa ny vahoaka tsisy mahazo mikarama na ray arany. Fa dia ferana daholo ny zavatra atao rehetrarehetra ka na ny hanina hovidiana raha ila tsy hita. Izay zao raha mivarotra aty taraikiraiky aty dia tsy mahazo raha atao isaky ny tokantrano ilay izy. Fa tonga dia ampilazaina mialoha hoe amin'izao ny fizarana vola dia tonga ny olona hizara haka an'ilay vola. Na omena ray etsy ary zay tsy ho ampy anay mihitsy io satria ny fatrano fotsiny izao. Dia tsisy sakafo andavanandro no tedavina, ny fatrano tedavina nefa tsy avela mivarotra zay dia aloha zay varotra kalalana eny amin'ny fiainanay andavanandro zay. Tsy nahazo fanazavana avy amin'ny lehiben'ny tsena izahay. Marina fa tsy ny mpivarotra eny ambodin'ny sotry ihany no iaran'izao fepetra izao. Efa nofoanana ny teny Andravoangy, ny teny Mamasina, ny teny amin'ny Komina. Mampametra-panontaniana ny maro ny fanapahan-kevitry ny fitondrana ny amin'ny fanerena ireo mpivarotra sasany tsy hivarotra kanefa sady tsy misitraka akory izay anjara fanampiny ny maro anisa. Roa volana izay no nidirana tao anatin'ny fihibohana mantsaro misedra olana ireo mpivarotra rehetra eto Antananarivo sy ireo faritra roa ihany koa voakasiky ity resaka coronavirus ity. Anisan'ny velotaraina ireo mpivarotra fanafody teny Ambopoteny araka ny fanadihadiana izay nataony namanay mpanao gazety nomena Andriamana Misata sy Tokra Marolahy. Na anatin'ny amenara-pahasalamana azy isika dia tsy araka izany tsenan'ny fanafody eny Ambohipo. Mieny ireo mpividy, ny vidin'ny fanafody ihany koa ny alafo, ny miditra amin'ny kitapom-bola ny tokantranon'ireo mpivarotra miamanify. Mba isa zany mandalo eto foana dia misy an zareo tazana ety foana matetika tazana foana zareo mivarotra manantona an'ireny zany rehefa hividy. Ity zao resaka vavony, fanafody vavony izy ity. Ity zao 3 alina, teo amin'ny 5,4 alina eo. Dia niakatra 3 alina dia tsy manina fa vidiana ihany aloha satria mahasitrana ilay izy, mahasalama. Tsisy fanafody tsony koa nga tsy malafo tsony zay amizao. Ty lasa tsisy olona tsony tsy azo famezivezena tsony lalana. Paracetamol dia ohatran'ny fanafodina gripa ohatran'ireny ohatran'izay tsy dia misy hitana tsony amizao. Fanafody kankana ty albendazole. Tsy mandeha ny olona tsisy fa matahotra coronavirus. Zay manontany paracetamol sy ny amox reny zao ny tena be mpanontany amin'ilay mararirary ilay olona. Ohatran'ny niakatra mihitsy ilay izy vao nanomboka ny confinement angambany dia lasa tsisy tsony koa ny fanafody amin'izao.
avy any apotony any angama fa tsisy raha misy manontany dia tsisy foana matetika le fanafody. fa mbola mitosy manjaka eto andrenivohitra trany ny resaka tsy fandriampahalemana amin'izao fotoana izao. Velotaraina tanteraka ireo mpianatra sy ireo mponina manodidina ny siteny université eny Ankatsoeny amin'izao fotoana izao. Nanao fanadihadiana teny an-toerana ino fitiavana eo amin'ny rindran-tsary ny Tahiry Niaina. Miororo ny mpianatra Ankatso fa niverina anazy vahana indray ny vakitrano ny fanindahana ny sinto mahery ao anatin'izao fihiboana izao. Tsy matahotra intsony ireo jiolahy manendaka eny fa na amin'ny atoandro aza. Ay voaingana marina kay nisy fanendahana tetsy amin'ny lalana etsy amin'ny barrière etsy ambony etsy dia zay zao nisy matahotra ihany rehefa mody ariva fa hoe le hoe tsy mivoaka moa dia tsy dia maninona. Voaingana zao nisy teto ambony teto zany misy ataka miarime anaky telo zany sesisesy tanatin'ny ray volana dia problème ty aminay zany le olona zany confiné io zany dia sahirana le olona dia mosary izy tsisy vola miditra aminazy dia normal izy manao fatany. Ny mahafinaritra zany resaka tsy fandriampahalemana satria manara ohatra tsy mahay ho an'ny mpianatra dia misy trano sasasasany ihany hoe vaky ny sasany tsy ao mpianatra nefa vaky le trano misy hoe ao ihany le mpianatra. Hoe filazavitra zareo izay nanana aloha hoe mitondra fitaovam-piadiana. Tompona andraikitra voalohany amin'ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany ny mpitandro ny filaminana. Saingy tsy tantaratra eny amin'ity faritra mafana ity ho manao ny asany. Tokony mba hisy mpitandro filaminana mandalindalo matetika zany ity mba hijerijery an'izay satria efa matetika piseho le izy. Dia le izy problème amin'le izy tsy satria zay ty amin'ny cité zany tsy le olona mipetraka ety zany manao an'le izy fa ho étranger tsy fantatra olona avy eto Antananarivo ihany zany fa hoe olona avy any amin'ny tsaiko amin'ny quartier hafa any. Olana hafa ianan'ny mpianatra ihany koa ny resaka vatsy. Lany vatsy avokoa ny ankabeazan'ny mpianatra efa mahery ny 700 mbola tavela eny an-toerana. Antsoavy no ataon'izy ireo amin'ny fitondram-panjakana. Mangataka ny mpitondra fanjakana moa zany izay mpianatra ty amin'ny cité universitaire amin'izao confinement izao. Efa ho ray volana zao ny fanompiana nomenareo anay nefa anisan'ny somary azo lazaina hoe kely ihany satria vary telo kapoaka sy tapany isan'olona moa zaraina tetỳ aminay dia manaraka izany namparantena ianareo hoe hizaraka asibosy ho anay mpianatra ihany koa hatramin'izao nefa le izy misy nahazo dia misy ny tsy mahazo dia izay tokony mba anisan'ny mifangatanay mba tsy ireo le mpianatra ty amin'ny cité universitaire fa anisan'ny sahirana izy amin'izao. Raha tsy nandrenesam-peo firy tato ato ireo mpianatra amina université tsy miankina dia nisy androany ny valandresaka nataon'ny mpampianatra amin'ny université Miatena teto Antananarivo tamin'ny mpanao gazety teny Ambatonakanga teny. Lorette Berton sy Manora Andriamalala no mitatitra ny vaovao. Sepitra tanteraka izahay ho ny ambetindresaka ireo mpampianatra eny anivon'ny université tsy miankina. Misedra olana goavana izy ireo ankehitriny noho ny tsy mety fahavitan'ny fihiboana kanefa ny fanampiana avy amin'ny fanjakana tsy misy ary ny fampianarana rahateo atao faralahan-javatra hatrany isaka ny misy zava-miseho eto Madagasikara. Efa niandry ihany izay hatramin'izay hoe mba ahoana ny jeren'ny fitondram-panjakana efa nijerena ihany ny université mpanjakana fa nytadiany tsy miankina zany dia somary adiny satria maro koa ange reo mpianatra anay zany izao tsy tafody any afaritany. Reto daholo zany ny lisitra ny olana izay iaina ny institut privé dia ireo mpampianatra reo vakateur reo dia tsy mandray karama satria le reny izay mamatsy azy le sekoly dia tsy hisy fidiram-bola. Faharoa ny tompotrano amin'ny hofatrano. Fahatelo dia ny etra koa dia mandoa etra reo sekoly tsy miankina reo ary mampidi-bola kitapo-bolam-panjakana. Ary ny farany dia anisan'ny tena manahirana zany dia ny hoe ho taona fotsy ity taona ity. Mahatsiaro ireto mpampianatra ireto fa hamavan'ny mpitondra ny momba azy ireo kanefa isan'ny sehatra mandray anjara mivantana amin'ny famolavolana ny hoavin'ny firenena ny lafin'ny fampianarana ary ny sekoly miay tena indrindra no manampy mihoatra lavitra amin'ireo miankina amin'ny fanjakana. Niza
dia nandalo tamin'izany hoe sehatry ny tontolo ny fampianaran'izany ary ny volavolain'ny mpampianatra daholo na iza teto amin'ity firenena ty sambany angamba nisan'izao hoe firaisan-kinany mpisehatry ny fampianarana ambaratonga ambony miahy tena zany jereo reny mpampianatra ty amin'ny ambaratonga ambony tsy miankina amin'ny fanjakana raha ohatra tompona ndraiky mpanjakana ambony dia ilaza manao hoe tsy niterena ianareo nanangana sekoly tsy miankina ohatr'izao ve ny fitafinareo dia milaza ianareo fa mantra iveriko angamba fa tsy miendrika zany fomba fiteny zany. Mahery ny telopolo ny université tsy miankina mivondrona miara-manao izao fangatahana izao. Ny alohan'ny io valan-dresaka nataony solitena ny mpampianatra eny amin'ny université tsy miankina io efa nisy ny taratasy nalefa any amin'ny filohan'ny repoblika sy ny prime ministre saingy tsy mbola nisy valiny izany hatreto. Iverina amin'ny pejy ny fanabeazana isika niteraka resabe tatoato ny mahakasika ilay tambo-karama izay notakin'ny mpampianatra sy ny resaka fanampiana izay nomena ireo sahirana ary ihany koa ireo mpivarotena. Mitondra ny andindiny izay vaovao izay Lorette Berton sy Manora Andriamalalatrany. Ny tanan-jara briky goavana eto amin'ny firenena ny lafin'ny fampianarana saingy ny mpitondra ihany no tsy manome lanja azy araka ny tokony ho izy any ka natao fitaovana politika hatrany ireo mpampianatra. Nisy mihitsy aza ny fiezahan'ny mpitondra na mpisarabazana ny samy mpampianatra. Ankehitriny indray ao anatin'izao ame anara-pahasalamana misy eto amin'ny firenena izao tsy mba isan'ny nojerena voalohany ny sehatry ny fampianarana kanefa raha mahalala ny fahasahiranan'ny mpampianatra. Tsy misy fahamatorana ny fanapahan-kevitra rehetra raisin'ny fitondram-panjakana hoy ny hevitry ny mpampianatra. Na mpivarotena na nizaniza na mpitarika posy na mpamafalalana dia hiaran'ny fahasiaranana daholo amin'izao fotoana izao vokatry aretimandosy ity. Noho izany dia heverina fa le 4,4 alina tokony mba omena avy hatrany kosa satria efa zona iny tokony hositrahany. Ny zomako sy tokony ho takina mihitsy fa tonga dia sitrahana avy hatrany nefa dia na ny fandraisana an'iny ary mbola gidragidra be ozy izy ny fitenenana dia mampalahelo zany zavatra zany. Tokony mijery zany ny fitondrana, mijery ny fanjakana manao an'le hoe matoa izy nanome ny mpivarotena izay tsy amezana tsy ny azy mihitsy fa izao lanjalanjaina ny zavatra rehetrarehetra omena zany ny sokajin'olona. Hatramin'izao mbola mitoy ny tolona ahafahan'ny mpampianatra misitraka ny zony ara-potoana tsy misy sakatsakana. Mbola eo ny vaovao ny fanabeazana hatrany fa any amin'ny revohiparitra Tsinanana kosa isika ao anatin'ity vaovao ity izany hoe ao Toamasina ao. Any Toamasina dia vokatry ny fianaky ny Covid-19 aingana loatra ny antoerana namoaka fanambarana ny avy amin'ny commission diocésaine pour l'éducation et l'enseignement catholique CEDEC sy ny direction diocésaine pour l'éducation catholique DITEC fa miato mandritra ny fotoana tsy voafetra ny fampianarana amina sekoly katolika rehetra nanomboka omaly. Mba tsy ho banga tanteraka nefa ny fampianarana dia misy ny entimody homanin'ireo mpampianatra omena ny mpianatra any an-trano ka ny ray aman-dreny no maka izany arakaraka ny fandaminana eo anivon'ny sekoly tsirairay avy. Miankana tanteraka amin'ny zava-misy ao Toamasina nefa moa ny iverenana ny fampianarana indray na tsy. Fa amin'ny lafim-baovao hafa kosa indray dia niteraka resabe ny momba ny azonana atsy ny resaka îles éparses na ireo rosy manodidina ny Madagasikara manaraka akaiky ny fivoaran'ny toetra raha io ny rehetra araka ty fanadihadiana nataony nomena Andriamana Misata eo amin'ny rindran-tsary ny tahiry ny aina ity. Nizara trany ny hevitr'ireo olona mahakasika amin'ny fiverenan'ilay nosy kely miisa 3 amin'ny Malagasy indrindra moa raha ny hoe mialohan'ny 9 Jona izany. Ny mahagaga aza dia misy amin'ireo olona izay nanontanianay no tsy mahalala akory ny hoe manana izany nosy zany ny Malagasy. Ny andim-piainana no laharam-pamena amin'izy ireo. Ny aloha zao ny ahafantarako dia le hoe ty corona ty ihany fatako. Mbola ohatrany kely finoana ihany aloha raha tsy hoe misy fitambarana be da be ilay mitaky an'ilay izy io raha tsy hoe tena mitambatra mihitsy ny Malagasy ray manontolo. Izy zany raha ny tena marina raha ny tiako dia aloha verina amintsika ilay izy. Zay aloha zany tena hoe entaentanay zay. Io zany tokony mba hiezaka ihany koa aloha le ndray benitaliana indray filoham-pirenenantsika tokony hiezaka koa tsika hanentana antsika vahoaka hoe mba hiezaka ao mba ho verina ingana le zavatra fa mba tsika koa na dia mitsaloka ana zay. Tena tsisy fantatra momba zany.
Tsisy fantatra. Ny fantatro farany aloha zao dia mahakasika an'le hoe ifampiresaka amin'ny frantsay ny filoham-pirenenantsika amin'ny fomba adiniana na atao co-gestion na hoe ho alaintsika tanteraka le nosy. Ohatra sarotra aloha mino an'izany satria ao anatin'ny aretiny tsika zao zareo ohatra ny tsy afaka mihaona koa dia tsy fantatra hoe manahoana ny toyany. Ny amin'ny eritreritro aloha dia miankina amponina miankina amin'ny malagasy miankina amin'ny malagasy manontolo satria raha ohatra hoe tiantsika ho azo ilay izy raha ny eritreritro dia tokony tsika no hiady amin'ilay izy. Ny zavatra henoko aloha henoko fotsiny fa tsy fantatra ho fahamarinany dia hoe misy amin'ireny nosy ireny afaka atao valan-javaboary afaka be dia be koa misy source pétrolière misy source-na gaz ihany koa dia be dia be ny tombontsoa azo anatin'ilay izy kanefa zavatra tiako hoe mba hoe tsy pihana kely amin'ilay izy fotsiny le resaka hoe fitantanana an'ilay nosy satria raha hoe azontsika ilay izy kanefa ho ratsy fitantanana dia tsisy dikany ihany. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa no entintsika manakatona tanteraka ny vaovao amin'izao alina izao. Maro amin'ireo firenena sasany eran'izao tontolo izao no efa mivoaka ao anatin'ny fihibohana ary mikaroka vahaolana ihany koa ny amin'ny iadina amin'ny krizy nateraky ny Covid-19 iny. Tanterana ao anatin'ity fanady iadina manaraka ity ny makasika ny Italia sy Etats-Unis. Ravrazafy mahenina sy tahiriny no nanao ny angom-baovao. Iverina isokatra ny telojona ho avy izao ny fivezivezeny eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena araka ny tapaky ny gouvernemanta italiana androany. Italia izay manomboka miverina tsy kelikely amin'ny fiainana andavanandro. Araka ny tapaka hatrany, ny alatsinainy izao no isokatra ny tsenam-barotra ao an-toerana, mahazo mivezivezy ao anatiny ihany koa ny mponina ho an'ireo hitsidika ny havany. Averina amin'ny faritra tsirairay avy ihany koa ny famelomana ny toe-karena isam-paritra, saingy mila arahina avokoa ireo toromarika ara-pahasalamana rehetra. Ny herinandro teo moa, lany teo anivon'ny parlemanta italiana ny mahakasika ny fanampiana arabola 520 miliara euro omena ny mpivarotra sy fianakaviana tena sahirana. Araka ny tatra ny voaka farany, olona maheriny 3 isa no namony ainy tao Italia. Any Etats-Unis, lany teo anivon'ny parlemanta omaly ny tetikasa 3 miliara dolara tolo-kevitry ny antoko demokraty hitsinjovana ny vokatry ny Covid-19. 900 ireo demokrata nandany izany raha 750 kosa ireo republikanina tsy nanaiky izany. Tetikasa izay ahina tsy eken'ireo senatera izay republikanina ny akamarony ary tsy maintsy ilana ny sinoan'ny filoha amerikanina Donald Trump vao tena azo ampiarina. Marina fanyampany amin'ny ovolio ampiasaina mivantana ho karaman'ireo mpiasa-panjakana toy ny eny anivon'ny sekoly sy ny toeram-pitsaboana. Misy ihany koa ny ampaham-bola atokana ho an'ireo orinasa madinika sy salatsalany ho an'ny fikarohana sy ny fanampiana ara-tsakafo. Ary ny atotanisa ny voaka farany, maheriny 4 tapitrisa ny olona very asa ao Etats-Unis, abetsaka tamin'ireo manofatrano no tsy afaka mandoa intsony ny hofantranony. Dia ny maresaka tany Etats-Unis sy tany Italia ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no manakatona tanteraka ny fampalalam-baovao ny MBS tamin'ity herinandro ity. Ankasitrahana hatrany ny safidinao miaradi amin'ny MBS mandritry ny herinandro ao anatin'ny 420 ora amin'ny 420 ora ihany koa. Tahaka ny mahazatra moa dia manome fahafampoanao anatin'ny sarimihetsika ny MBS aoriana ny fampalalam-baovao arahanao avy hatrany rehefa aveo ny mission impossible izay karazana film espionnage moa izy ity lalaovin'ny Tom Cruise ary raha mpitsy kosa indray amin'ny ora mitovy dia Mr Magoo izay karazana film mampiome izany hoe comédie izy ity. Leslie Nielsen no ilalao izay. Ny tenanay manome fotoana amin'ny herinandro indray mirary soa tompoko lasy tongo vavy. Veloma tompoko.